Vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena. Fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Dia mpifaliana indray no afanay mandroso anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity ora mahafinaritra izay mbola fahatsika indray miara-dalana ao anatin'izao vavaka ho an'ny firenena izao. Eto izay dia efa manomana anao sady mba iomakomantsika iray saina ao anatin'izao fifampitondranam-bavaka ny firenena izao ny fiangonana, ny isan'izany ny mpitaritafika, isan'izany ny mpitsabo ny izay rehetra voafaoko ao anatin'izay fitondranam-bavaka izay ao anatin'ny firenena dia hoentsika mbavaka. Manono izay ny fiadanan'ny tompo aminao naiza anarahanao zao vavaka ao amin'ny firenena izao ary iarahanao aminay mpanompon'Andriamanitra Pasteur Joël, Pasteur Tso, Pasteur Ramaro ary tsy adiny ihany koa ny namana teknisianina izay mampita ny rakin-tsary sy ny rakim-peo ahafahantsika indray iray saina androany anatanteraka an'izay vavaka ho an'ny firenentsika izay. Ka dia ho ampandrosoantsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondra an'izay vavaka fisaorana izay amin'izao fotoana izao. Dia mbola faly hatrany ny tenanay manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika ny anatin'ny tokantrano tsiraray avy any amin'izao ora sy fotoana izao. Araka izany voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia hiditra tanteraka ary ilona tanteraka sahatsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano. Tadidio sy tsaroa fa ny anatin'ny bokin'ny filazantsara any rehefa anao karazana asa fagagana na fanehoana fagagana zany atao hoe Jesosy Kristy zany dia nieloavana fisaorana mandrakariva. Ary Lazarosy tompoko tsy nitsangana raha tsy nisaotra Jesosy Kristy. Ny mofo dimy sy azan-drano roa tsy nitombo raha tsy nisaotra Jesosy Kristy. Ka mialohan'ny ahitanao fagagana sy andrandrano fagagana ihany koa ambadika izao vavaka izao dia andao hisaotra ny tompo andao hisaotra ny tompontsika sandrato ny tananao any anatin'ny tokantrano andao hivavakantsika androany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray mivavahanay ankehitriny misaotra betsaka anao tompo satria iza tokoa moa ny eritreritra Jesosy fa mbola ho velona izay ho an'ny androany. Iza ny eritreritra Jesosy fa mbola ho leonay ny alina ka tonga anay hiditra ao anatin'ny fanjakan'ny mazava indray dia ny maraina zany. Jesosy tsy misy mahavaly an'izany na dia ray akory satria maro ny Jesosy zao nandao ny tany nandritra n'iny alina iny. Maro ny olona tena hoe mitomanina, maro ny olona mialaina tao anatin'iny alina iny satria diso anjara Jesosy tamin'ny famindram-ponao, diso anjara tamin'ny famindram-ponao. Ka androany Jesosy tonga saina izay ary resy lahatra isamaraina raha mbola miposaka koa i masoandro avy any antsinanana io Jesosy dia io ny manambara fa miavao isanandro ihany koa, miavao isamaraina ny famindram-ponao ho anay olombelona tsirairay avy. Manamarina ny teninao mandrakariva anatin'ny bokin'ny Malakia ianao manao hoe dia ho hitanao ny fiavahany manompo azy sy ny tsy manompo azy. Tompo tsy sanatria akory izay ny mpanompo tsara sady matoky indrindra. Tompo kanefa ihany koa mino izay fa mahita fiteo anatrehanao zahay tahaka ny nahitany Ezekia mpanjaka fity teo anatrehanao. Indro izay eniky ny famindram-ponao isanandro. Indro izay Jesosy eniky ny fahasoavanao isanandro ary manambara ny teninao mandrakariva ary marina ny teninao manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Jesosy velona izahay, tahiny izahay, salama tsara. Ireo izay Jesosy mbola tafahoana eto amin'ity toerana ity indray. Tompo misaotra anao ihany koa ao anatin'izao fotoana izao fa ty fotoana ity dia tsy azo ny olana anatin'ny tokantrano no renesina Jesosy na amin'ny fomba ahoana fa dia misaotra anao no ny amin'ny fisian'ireo teknisianina miara-miasa tompo ao ambadika izao caméra, ao ambadika izao appareil rehetrarehetra ny ambadika an'izao. Jesosy misaotra anao izay satria maro ny zavatra tsy hainay raha tsy nanendry olona manam-pahaizana teknisianina, ireo caméraman, ireo teknisianina mikirakira ny vata maro bokotra rehetrarehetra ny ambadika any ianao Jesosy mankasitraka anao indrindra. Engane izy ireo ho fenonao faelavelona Jesosy eo ampelatanana izy ireo mba hatonga azy hiara-iasa aminao mandrakariva. Jesosy jereo ny anay tokantrano misaotra anao amin'ny alalan'ny tanana misandratra manandra tanana masina hoy ny Baiboly misaotra anao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha eo. Amen. Eny tompoko hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe na aiza na izy vorinindrina telo amin'ny anarako dia tsy aiza fa eo afovoany mandrakariva. Ary tsaroa fa marina mandrakariva ny teniny. Indro aho momba anareo mandrakariva mba ra-pataperan'izao tontolo izao.
ka za manaiky hotsivona malahelo ianao zay any anatin'ny tokantrano fa na dia tsy hitany masinao tahaka anay tandry petera sy jauna sy jakoba azy tsony aza jesosy ho any androany ny masom-pananao kosa dia mahita mandrakariva tahaka ny sokafany masony ge azy fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao ary Jesosy Kristy dia miaraka aminao isanandro kanefa na izany azy andao hivavaka tsika hiantso ny fanatrehan'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka androany hiteny manao hoe Jesosy io tsy mahavita ninina raha tsy eo ianao Jesosy io fantatro fa maro ny zavatra tsy vitan'ny heriko sy tratran'ny heriko kanefa ianao dia mahavita azy ipetera zany Jesosy olona expert amina resaka famoritsambo kanefa voafetra teo amin'ny rivotra sy ny ranomasina mialonalona ny fahaizana mampahalalany tahaka an'izany koa Jesosy androany asandratony tananao dia mangatahamy Jesosy tsy mahavita tena rery a Jesosy hoe zange Jesosy olona diplômé za olona manam-pahaizana za olona manam-pahalalana mety zany ianao any anatin'ny tokantrano any androany mety mihitsy azy ianao olona manana doctorat en théologie kanefa tsy hitanao zay vahaolana ahoany ty orohoro-tany isan-kerinandro ty ahoany ty aretina miamitombo ty ahoany ty olona marary miamitombo ty tsy hitanao zay avaly azy mety olona manam-pahaizana faratapony amin'ny tontolon'ny fitsabony kanefa ny mampametra-panontaniana ohatra ndraindray sadaikatra ihany ny sainao ny anatin'ny tokantrano ndraindray ny saitsika olombelona to arakaraky ny nahitana fanafody ny fanafody hita ihany Jesosy tsara zany ny fanafody to hita ihany ary miroborobo ny fanamboarana azy kanefa Jesosy tsy masakana anisan'ny olona to tsy hiakatra zany Jesosy io zany no midika fa tahaka ny fiainan'ny Petera ny fiainanay eto ambonin'ny ty tany ty tahaka ny tandindrom-piainan'ny Petera ny fiainanay eto a Madagasikara mahita vahaolana ihany Jesosy kanefa tsy mahavahaolana Jesosy io androany zay miantsoantso na dia mitsoka mafy aza ny rivotra na dia mialonalona aza ny ranomasina Jesosy io miantso anao zahay tsy sanatriany metsiny anao tompo manao hoe tsy mampaninina anao very tompo ny afaty anay sanatria aminay zany Jesosy fa miantso anao zay hiteny manao hoe tsy mahavita tena irery zay Jesosy io mila anao mandrakariva ny fiainanay vonjeo zahay sy ny ankonanay vonjeo ny piraitanydrazana aminay vonjeo Jesosy ny fiangonana vonjeo ny zanakao mila anao ny fiainanay mila anao io anabavy ao anatin'ny tokantrano io Jesosy mila anao ny asanao mila anao ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra mila anao Jesosy io tompo engane mba ho marina mandrakariva ny teninao manao hoe indray mpimasy anina foizako anao tompo ho amarinonao aminay tsiraray avy zany ary ho amarinonao amin'ity Madagasikara anay ty ho voninahitra ao anay zany fa tsy nohony aminay Jesosy misaotra tompo malalo alleluia amen eny tompoka ko satria fandibiasana ny tahaka ny mazatra ny rojom-bavaka eto ho ampandrosotsika indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka hitondra ny antom-bavaka manaraka mandroso tompoka ia amin'izao taona zao dia faly miarabantsika rehetra indray tafiara-dalana aminay anatin'ity vavaka ho an'ny firenena ity amin'izao taona zao tsika hiditra anatin'ny vavaka ny fibebahanatsika ho an'ny firenena satria iarahantsika malala fa be dehibe zao maneran'ny Madagasikara dia tafiditra anatin'ny fimonomononana anatin'izany rehetra zany tadidio anefa fa rehefa mimonomonontsika dia tafaka teo anatrehan'Andriamanitra zany fimonomononantsika zany ka anio anefa tsika manana anjara fotoana lehibe tsika hifona andreo anatrehan'Andriamanitra tsika hifona manokana tsika ho an'ity nosy Madagasikara ty anatin'izay rehetra zay raha mety ianao anatin'izany hiaraka tsika ampanetretena andohalika tsika amin'izao taona zao anao zany vavaka fifonanay zany Jesosy Kristy tompo misaotra anao zay amin'ity anio ty Andriamanitra mbola afaka andray Jesosy Kristy tompo miaraka miombombavaka Andriamanitra manerany ty nosy Madagasikara misy anay ty indretsay Andriamanitra ray masina amin'izao ora sy fotoana zao tompo mifona manokana zay Jesosy ho an'ity nosy Madagasikara misy anay ty satria be dehibe ny vahoaka Andriamanitra tafalatsaka ao anatin'ny fimonomononana tafalatsaka ao anatin'ny fanomezan-tsiny anatin'izao tontolo zao Andriamanitra mifona aminao zay amin'ity anio ty Jesosy mifona eto anatrehanao zay Jesosy eo
mifona eto anatrehanao zay mpanomponao anio Andriamanitra miara-mivavaka zay anio hatrany anatin'ny tokantrano any dia miara-mivavaka mifona eto anatrehanao zay Jesosy Andriamanitra mangataka aminao zay amin'nydranao fo amin'ity nosy Madagasikara misy anay ity amin'nydranao fo Andriamanitra amin'ny malagasy tsy vaky volo zay miaraka aminay ihany koa amindra fo ianao Andriamanitra amin'ity anio ty Jesosy ifinana eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra raiky malalako ao anatin'izany rehetra satria be dia be Andriamanitra ray masinao misedra zavatra sarotra izy anatin'izany izy dia manometsiny ao anatin'izany izy mimonomonina ao anatin'izany ihany koa izy tsy mahay mankasitraka tompo amin'ity anio ty Andriamanitra raiky malalako indreto zay Andriamanitra mifona eto anatrehanao zay mamindra fotanteraka Andriamanitra amin'ity nosy Madagasikara misy anay ity aoka anao ny amindra foanio Andriamanitra engana Jesosy Kristy tompo mba tsy ny fimonomononana ne atonga hevitra misaraka an'ity nosy Madagasikara ty aminao Andriamanitra raiky malalako androany Jesosy ianao mety Andriamanitra ray masino itsinjo manokana Jesosy an'ity nosy Madagasikara misy anay ity amin'izao rasy fotoana zao misaotra Jesosy Kristy tompo amen. Amin'izao taona zao tika mbola hitoy anatin'ny vavaka iantsika satria iarahantsika mahita fa ao anatin'izao zavatra mitranga amin'ity nosy Madagasikara misy atsika zao dia be ny mpitondra fanjakana ny fanometsiny anatin'izany ifona atsika amin'ity androany ity ho an'izy ireny satria tsy sitraka Andriamanitra zany ny fanometsiny zany tsy sitraka Andriamanitra ao anatin'ny krizy fa sarotra zao no ny mifanipaka andao tsika ifona amin'ity androany ity fona ho an'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra tsika any anatin'ny tokantrano amin'izao taona satria raha miray ireo dia ankasitraka Andriamanitra anatin'izany rehetra andao hiara hivavaka tsika tompoko amin'izao taona zao Andriamanitra ray masonao indrehetra zay Jesosy Kristy tompo amin'ity anio ty Andriamanitra mifona manokana zay Andriamanitra raiky malalako ho an'ny mpitondra fanjakana Andriamanitra ray masonao angatanay ny famindramponao satria misy amin'izy ireo ny fanometsiny misy amin'izy ireo ihany koa mety misy tsy fanarantsaina Andriamanitra amin'ity anio ty mifona eto anatrehanao zay Andriamanitra satria raha mitoy zany karazana tsy fanarantsaina tsy fitoven-kevitra zany dia mitondra tsy fiaombiasana amin'ity nosy Madagasikara ty zany mitondra karazana tsy fandrosoana amin'ity nosy Madagasikara ty zany anio Andriamanitra mifona eto anatrehanao zay Andriamanitra ndreto zay mpanomponao ireto mpanomponao anatin'ny tokantrano reto miara-miomby mivavaka mifona ho ampitondra fanjakana mifona ihany koa Andriamanitra amin'ny karazana Andriamanitra raiky malala antoko maro samihafa Jesosy mifona zay Andriamanitra anatin'izany rehetra mba tena irayany Andriamanitra raiky malala mba tena iombona ny Andriamanitra tsy fanometsiny tsy fanipaka Andriamanitra mamela ny heloka amin'ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra raiky malala Andriamanitra ray masino indreto zay Jesosy Kristy tompo mangataka ny famindramponao zay Andriamanitra mangataka ny famelana eto anatrehanao zay Jesosy Kristy tompo ho ampitondra rehetra ity sambaratonga ny Andriamanitra raiky malalako angatanay ny famindramponao mamelany heloka an'izy ireo mamindra-fo amin'izy ireo Jesosy eo mamindra-fo tanteraka Andriamanitra raiky malala anatin'izany rehetra Jesosy Kristy tompo amin'ity anio ty Andriamanitra mifona eto anatrehanao zay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra misaotra Jesosy Kristy tompo voninahitra ny tompo Andriamanitra raiky malalako amen. Amin'izao taona zao ao anatin'ny tokantrano misy atsika ao hiaraka mbola iombim-bavaka iantsika angataka ny famindrampon'Andriamanitra mety misy taona ianao zao tapaka ny asanao dia mety misy taona ianao monomoniny ao anatin'ny tokantrano amin'ity anio ty tsika tadidio ry avy malalako tsy sitrak'Andriamanitra zany andaotsika hiara ifona eo anatrehan'Andriamanitra mety fa kristianina ihany koa ianao efa nafana fo tamin'ny fitadiavana an'Andriamanitra tao anatin'ity confinement ity dia reraka tanteraka ianao tsy hita mihitsy ianao androany miverena ny fitiavana voalohany ifona eo anatrehan'Andriamanitra tsika amin'ity anio ty andao hiara iombim-bavaka itsika amin'ity androany ty fa raha nio anao mifona eo anatrehan'Andriamanitra anangana anao ndre Andriamanitra anatin'izany rehetra andao hiara ivavaka atsika tompoko Jesosy Kristy tompo indreto zay Andriamanitra ray masina amin'izao rasy fotoana zao mivavaka eto anatrehanao Andriamanitra
be dehibe izahay Jesosy Kristy tompo anatin'ny tokantrano tafalatsaka ao anatin'ny karazana fimonomononana fanomezantsiny ihany koa eny Andriamanitra misy tonary misy karazana tokantrano tena teraka gidragidra ao anatin'ny tokantrano fikorotanana izany Jesosy eo amin'ity anio ty mifona ho an'ireo olona ireo zay mifona ho an'ity tokantrano ty zay amin'ity anio ty Andriamanitra ianao ny amindra fo Andriamanitra tsy njovo Andriamanitra raiky malala ity tokantrano ity amin'izao tontolo izao tsy njovo ny tsiraray aby ihany koa Andriamanitra raiky malalako Andriamanitra ray masina misy amin'ireo olona ireo efa nafana fo tamin'ny fanomponan'Andriamanitra efa niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ankehitriny anefa reraka izy ankehitriny anefa Andriamanitra nafoy ny fanarany tianao izy nafoy ny fiarahana aminao izy Andriamanitra amin'ity anio ty mifona ho an'izany olo zany mangataka ny famindramponao Jesosy amin'izany olo zany ianao mihitsy Andriamanitra amindra fo aminy ianao amelany helokany ianao Jehova Andriamanitra amin'ity anio ty Jesosy itsinjo azy ianao anangana azy na ianao Andriamanitra Jehova raiky malalako anatin'izany rehetra an Jesosy Kristy tompo misaotra Jesosy Kristy tompo amen. Mbola tazonika ianao amin'izao taona izao angataka atsika ny ran Jesosy tadidy fa ny ran Jesosy ry ava malalako de manadio anao manadio n'ity nosy Madagasikara misy atsika ty mety amin'izao taona izao mety mpitondra fanjakantsika azo atao tsara mangataka ny ran Jesosy zany fa manana anjara amin'izany ran Jesosy zany ianao ndao hiara ivavaka atsika amin'izao taona izao Jesosy Kristy tompo indreky zay Andriamanitra ray masina amin'ity anio ty Andriamanitra mangataka le rano nirotsaka tao Kalvari zay mba hiasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina hitondra fanadiovana n'ity nosy Madagasikara misy anay ity hitondra famotsina ihany koa Andriamanitra ny karazam-pahotana rehetrarehetra amin'ity nosy Madagasikara misy anay ity hitondra fanadiovana ihany koa Andriamanitra ho an'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra manontolo hitondra fanadiovana ihany koa any anatin'ny tokantrano tondra fanadiovana ihany koa ho an'ny kristianina rehetra Andriamanitra zay miantso ny anaranao Jesosy aoka ny ranao any tompo hitondra famonjena sy fanafahana amin'ity nosina ity Andriamanitra raiky malama hitondra famonjena ihany koa ho amin'ny malagasy rehetra manontolo ny ranao Jesosy Kristy tompo satria ao amin'ny ranao Jesosy misy fandresena lehibe Andriamanitra ho an'ity nosy Madagasikara misy anay ity misy fandresena lehibe ihany koa ho an'ny malagasy rehetra manontolo ny rano Jesosy misy fandresena lehibe ihany koa ho an'ny kristianina rehetra ny rano Jesosy anatin'izany rehetra ka misaotra indrindra Andriamanitra ray masinao amen. Mbola ivavaka iantsika ivavaka atsika amin'ity anio ty satria ho ny tenin'Andriamanitra izay rehetra ampelatanako dia tsy misy marombaka raha eo ampelatanan'Andriamanitra ity nosy Madagasikara misy atsika ity na inona programan'ny Satana dia andamokany zany tsy anam-pahifaneto zany ka anio andao hiara iombavaka tsika anolotra nyty nosy Madagasikara ty eo ampelatanan'Andriamanitra anatin'izany rehetra zany ary anolotra ihany koa ny mpitondra fanjakana rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra itsika kristianina rehetra ianao anatin'ny tokantranao avaozo ny fahalorantena ry ava malalako amin'izao taona satria ny fiarahana amin'Andriamanitra ihany mamety an'ity nosy Madagasikara ty ny fiarahana amin'Andriamanitra ihany mamety ny fiainanao andao tsika hiara ivavaka anolotra ny fiainantsika eo amin'ny Jesosy Jesosy Kristy tompo indreky zay mivavaka Andriamanitra amin'ity anio ty Andriamanitra raiky malalako fahasambarana lehibe ho anay Andriamanitra ny fananany ty firenena ty anao Jesosy ary ny fisin'Andriamanitra amin'ity nosy Madagasikara ity ny mitondra fandresena ho an'ity nosy Madagasikara ty anio Jesosy atolotra eo ampelatananao Jesosy ity nosy Madagasikara misy anay ty Andriamanitra ho apetaka eo ampelatananao atolotra eo ampelatananao Jesosy satria reo ampelatananao ty nosy Madagasikara ty Andriamanitra na inona ny programan'ny Satana dia tsy anan-kery zany na inona ny velam-pandrikan'ny devoly dia tsy anan-kery zany zany indrindra Andriamanitra mahatonga anay anio manolotra an'ity nosy Madagasikara ty ho ampelatananao mbola mivavaka zay anio Jesosy manolotra ihany koa ny malagasy rehetra manontolo eo ampelatananao Andriamanitra ny mpitondra fanjakana atolotra eo ampelatananao mba ianao mihitsy Andriamanitra
hitantana an'izy ireo ianao mihitsy tsy aro an'izy ireo Andriamanitra raiky malala mipitondra anay ihany koa anatin'izany tsy adinonay Jesosy apetraka ao ampelatananao Andriamanitra ianao Jesosy Kristy andray tanteraka azy Andriamanitra anatin'izany rehetra Jesosy eo ankehitriny Andriamanitra mbola mivavaka zay manolotra ihany koa ny fiangonanao amty nosy Madagasikara ty apetraka eo ampelatananao Andriamanitra satria ianao ihany koa ny antom-pisiny zany ty amty nosy Madagasikara ty Andriamanitra apetraka eo ampelatananao zany anio Andriamanitra raiky malala ianao mihitsy hiditra nitsehitra Andriamanitra amin'ny fiangonanao ankehitriny Andriamanitra raiky malala mbola mivavaka zay Jesosy reto vahoakanao anatin'ny tokatrano manaraka reto fandarana reto Andriamanitra itokatrano io dia apetraka ampelatananao ny ankonana dia apetraka ampelatananao ny asa mandrarano rehetra dia apetraka eo ampelatananao Andriamanitra raiky malala satria eo amin'ny tananao Jesosy misy fiarovana goavana lehibe ho an'ity nosy Madagasikara ty ho an'ny malagasy rehetra manontolo ho an'ny kristianina ho an'ny fiangonana eo amin'ny tananao ny fiarovana ho azy zany indrindra Andriamanitra natonga anay androany nanavao ny fanolorantena indray misaotra tompo Andriamanitra raiky amen mazao terina antsika tompoko amin'izao fotoana zao ampanosontsika indray ny mpanompon'Andriamanitra anatin'izany isoratsika invavaka somary naharitraritra ary Jesosy ara-mony teny hoe nareo ve izy tsy mafoina dia ora iray ary mba iarana mivavaka amiko tsy sanatria fanasasianantsika ny fandoaliana fa mariky ny fanetrehatena ikasiana amin'ny fon'Andriamanitra mba atonga an'Andriamanitra malivavaka atsika ka amin'izao fotoana izao tsika tsy miafina amintsika zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena manerana n'izao tontolo izao misy zavatra manginy tompo ahy eto tadiditsika tsara angambany zany papia antandroy zany itsika malagasy no tompony zany atao hoe papia antandroy zany ary nalaza manera tany zany fa rehefa tsy teo Andriamanitra niaro an'ilay karazana taozavatra vita malagasy dia nangalariny olona nangalarina firenena matanjaka anankiray tsy hoteneniko anao eto hoe firenena izy ilay papie atandroy dia lasa izy indray nohatra ny tompon'ilay papie atandroy nefa tokony ho fidiram-bola ho an'ny malagasy fidiram-bola ho an'ny vahoaka malagasy satria itsika ny tompon'ilay izy tsarovy amin'izao fotoana izao tadiozongozona ihany koa indrindra itsika ny mba nomen'Andriamanitra tolotsaina sy fahendrena nahita an'ity CVO ity na le ranona tambavy zay mitondra antikorona fiarovana niny vatan'ny malagasy tsy andairan'ilay Covid-19 za miteny aminao tsy vitsy amin'izao fotoana izao firenena miketriketrika any ambadika any hoany hoe ahoana ny azahoantsika ny secret Madagasikara nahitany an'io zavatra io dia inona ny ataon'ilay firenena matanjaka aratsiny le vokatra malagasy tsy zany hoe tsy manasitrana zany io tsy misy antikoro zao fandora hoetsika mbavaka raha lasana bavy tena anao vavaka mahery vaitsika ho fiarovana satria misy étoile efa nomboka apetraka Andriamanitra eto amin'ny Madagasikara dia mbola tediavin'ireo firenena efa zatra nanjanaka amin'ny Madagasikara nambabo amin'ny Madagasikara mbola tao inona ihany ho baboana sy ho takonana lay étoile Madagasikara tsy anaiky tsika amin'ity androany ity raha mpino kristianina mitovy aminay ianao andao hiary hivavaka amin'izao fotoana izao fa hoy ny soratra masina ny fiasan'ny fivavaka marina mahery indrindra ndao arovantsika amin'ny alalana vavaka ny firenetsika ny arikaren'ny firenetsika ny vokatra be da be zavatra tsy hita manerana an'izao tontolo izao fa eto Madagasikara ny ahitana azy isan'izany bois de rose tsoroko aminao nge ity Madagasikara ity misy arena miafina any anatin'ny ranomasina maninona moa itsika malagasy no tsy afaka mitrandraka ny vokatry ny tanitsika na ny arena kibon'ny tanitsika fa maninona reo firenena matanjaka reo ihany no afaka hitrandraka an'izany inona ny anton'izany asana devoly zany ry havana manarona n'ilay voninahitr'Andriamanitra tokony ho aseho an'Andriamanitra eto amin'ny firenena raha ny marina ange ty firenentsika ty tsy ho rambony zany mihitsy amin'ny firenena mahantra eran-tany fa ho hitanao fa horinan'izao vavaka ao amin'ny firenena ifanesa eto amin'ity onjam-peo sy fahitalavitra ity ho atsangan'Andriamanitra amin'izay ary hanomboka hisandratra Madagasikara andao eo-pitsangana anaovantsika vavaka délivrance hidelivrentsika daholo
ireo karazana asana fana rehetrarehetra tady anroba ny voninahitry Madagasikara, ny voninahitry ny firenentsika. Eritrereto isaky misy zavatra sarobidy sahala amin'izany volamena, safira, resaka arena kibon'ny tany rehetrarehetra, izy daholo no manjaka sy mividy azy ireny, teratany vahiny. Fa isika tompony lasa tompony mangatakatiny, sy mba manana fahefantsika malagasy mba hanjaka amin'ny zavatra izay mba nomena Andriamanitra antsika, fitahina nomena Andriamanitra ho antsika. Ka amin'izao fotoana izao tsy anaiky tsika amin'ny anaran'i Jesosy anao délivrance sika hoe na inona izay fitahina nomena Andriamanitra amin'ny Madagasikara, na inona fahalalana sy voninahitr'Andriamanitra nomena Jesosy amin'ny Madagasikara, tedavy ny firenena hafa ho siparana, ho potetsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ao anatin'ny vavaka délivrance. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah Andriamanitra rainy tsara indrindra, tery ny fananay Andriamanitra satria zahay dia malagasy ary fantatro tsara Andriamanitra ny valeur izay misy eto Madagasikara, na amina resaka fahalalana, fahaizana, amina resaka rena kibon'ny tany sy zay zavaboary rehetrarehetra ao aorian'ny tananao izay tsy hita maneran-tany. Misy anefa ny amin'izao fotoana izao Jesosy ady ho an'ity firenena ity, tady isy firenena hafa hisopatra ny hareny firenenay, tahaka ireo firenena izay niady tamin'ny zanak'Israely fahiny, nandroba ny firenena Israely fahiny. Ankehitriny Tompo, amin'ny alalan'izao vavaka taona izao, na inona ireo karazana fanahy rehetrarehetra alefan'ny Satana hanamavo an'ity Madagasikara ity, hanao tsinitsina amin'ny Madagasikara, hanarona ny voninahitry Madagasikara, didinay amin'ny anaran'i Jesosy zany, potehanay amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala amin'ny anara mahery Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Toera lasana bavy, délivreo na inona ireo karazana voninahitr'Andriamanitra tadavin'ny Satana simbana amin'ity firenena ity, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Toery mihitsy ireo fanahy mpandroba, ireo fanahy manambanimbany amin'ny malagasy, ireo fanahy manao tsindry azolena amin'ny vahoaka malagasy, délivreo amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo firenena hafa tady ambabo amin'ny Madagasikara, tady anao tsinitsina Madagasikara amin'ireo vokatra malagasy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, potehana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anao zay Satana, ianao indray dia tsy ahita hirika eto amin'ny firenena izany, na inona no ataonao, ampy anay ny fanjanana nataon'ny firenena hafa teto Madagasikara, satria tsy nanana fahefana izahay, tsy nanana mpanohana izahay, tsy nanana Andriamanitra mpiaro izahay. Fa ankehitriny kosa Tompo, miray saina amin'ny malagasy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miray saina amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, na inona ireo fanana etraketraka tady animba ny vahoaka malagasy, tady isopatra ny vokatra malagasy, le vonina amin'ny anara mahery Jesosy, ravana amin'ny anara mahery Jesosy. Minza Jesosy fampandresanay nao voninahitra anaranao. Misaotra Tompo, amen. Mbola hivavaka ihany tsika, hitondra mavaka tsika satria dia izao samy manana ny filazany avokoa ny firenena rehetra hoe fa iza moa Madagasikara no tsy nisy maty mihitsy amin'ity Covid-19 ity. Ny tena marina ry avana dia izao, isika malagasy dia misy mivavaka ary tena miankohaka sy mitaraina mandrakarivana trian'Andriamanitra. Hoentsika mivavaka satria dia izao isan'ny antony mahatonga ny fitangan'ny aretina sy ireo olona voan'ny tsimokaretony dia izao, noho ny tsy fitandremana. Eo ihany le tsy fitandremana, fa tadidio tsara ny firenena anankiray rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra miankohaka amin'Andriamanitra tsy izy, Andriamanitra hafa, dia miteny aminao ny antony isan'ny mampirongatra ny aretony akoatra ny hoe fifandraisana amin'ny alalan'ny tanany, misy olona mitondra le tsimokaretina dia miampita amin'ny hafa. Tena marina amin'io. Andriamanitra mamangy an'ity firenena ity, fa niza miankohaka amin'Andriamanitra tsy izy tokony efa hiankohaka amin'ny Jehovah naharin'ny tany sy ny lanitra. Amen. Tena andao hoentsika mbavaka ary ho délivrentsika mihitsy
ireo olona rehetrarehetra miankoaka amin'Andriamanitra tsy izy amina fanompo-tsampy vody azo nefa ny ireny tanan'Andriamanitra nanao an'ireny ary isan'ny matezitra an'Andriamanitra zany ko ankehitriny ho delivrentsika ty Madagasikara ty fa isantsika malagasy isan'ny mpiakoaka amin'ny Andriamanitra tsy izy ary miteraka fahatezeran'Andriamanitra zany fa zao matoy mbola tsisy maty dia misy olona mifona ho an'ny firenena foana mifona ho an'ny mpanompo sampy mifona ho an'ireny olona manao andriamanitra hafa zay miteraka fahatezeran'Andriamanitra ireny ka andao amin'izao fotoana izao ho delivrentsika avokoa ireo fanamanarona ny sainy malagasy zay tsy mety mino an'izao Jehovah Andriamanitra narany tany sy lanitra zao ary mbola tsy mino an'Andriamanitra fa mbola no fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony matoa mbola tsy misy ringantsika araka voalazan'ny Baiboly andao nao délivrance amin'izao fotoana izao ho levontsika amin'ny alalana vavaka ireo karazana heriny maizina rehetrarehetra ireo karazana asana devoly rehetrarehetra mbola mamatotra ny sainy malagasy iankoaka amin'Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra akoatra ny Andriamanitra narany tany sy lanitra asanato ny vavaka ao amin'izao fotoana izao ry Andriamanitra rainy tsara indrindra raha tezitra tamin'ny zanak'Israely ianao dia zao no izy lasa namoron'Andriamanitra hafa akoatra ny ianao zay Jehovah naharany tany sy lanitra zay nitondra azy namonjy azy nanasitrana azy ankehitriny tompo na inona ireo karazan'Andriamanitra hafa rehetrarehetra Andriamanitra mibala Andriamanitra ny Astarta rehetrarehetra ireo Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra zay mbola iankofany malagasy miteraka fandringanana miteraka fahafatesana miteraka fantrana miteraka faharavana eto amin'ity nosin-drazana ity potehana amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy reo Andriamanitra mibala rehetrarehetra reo Andriamanitra ny diana rehetrarehetra reo Andriamanitra mpanjaka vavollanitra rehetrarehetra mamatotra ny sainy malagasy reo asana devoly reo Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra mitondra fahantrana ho an'ny malagasy mitondra fandringanana ho an'ny malagasy didina amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy Nazareta miala eto amin'ny firenenay miala eto amin'ny firenenay rehefa namanakatona ny sainy malagasy mbola miankoaka amin'Andriamanitra tsy izy levona amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy Nazareta potehana amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy Nazareta tsy manan-kery eto amin'ny firenenay zany ravany amin'ny anaran'i Jesosy zany mandidy anao zay Satana na inona ny Andriamanitra ny Astarta rehetrarehetra reo Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra reo Andriamanitra ny volana reo Andriamanitra avy any anatin'ny rano reo Andriamanitra avy any amin'ny vody hazo reo Andriamanitra tsy izy avy any anatin'ny vato iankofa amin'ny malagasy mitondra fahampitehana ho amin'ny firenena mitondra menasy ho amin'ny firenena ravana amin'ny anaran'i Jesosy potehana amin'ny anaran'i Jesosy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Jesosy mamindra fo amin'ny firenenay ianao mamela heloko ny firenenay ianao aoka Jesosy tsy mifahatezeranao Andriamanitra no anringana vahoaka malagasy vahoaka amin'ny famindram-ponao tompanjaka sy anapaketo ho voninahitry ny anaranao ianao dia ianao rery any tompo no Andriamanitra iankofanay somena voninahitra amin'ity anio ity ary soranay sady Jesosy ny amin'ny ampitodianao ny masipana malagasy hanomboka hibanjana anao fa ianao rery ianao Andriamanitra mpamonjy mpanafaka afaka miaro ny firenenay misaotra tompo malalo amen eto mpamaraparanana hitondra mavaka tsika amin'izao fotoana izao satria araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra mifandiby teo dia misy ireo zay tao anatin'ny tena fahoriana tanteraka satria tato anatin'ity confinement ity dia misy ny tsy nanako hohanina misy ara ny trosa aman'olona mihitsy no ny tsy fisina teo sy ny tsy fampiana teo ampelantanana dia nefa ankehitriny tsy hita zay amerenana ny ndramina tamin'olona fa fambaraka zany ry havana hoentsika mbavaka amin'izao fotoana izao na inona situation misy eto amin'ny firenena hoentsika mbavaka mba tsy mivahoaka malagasy sony andeha totototo ila famonjena any amin'ny firenenkafa fa mba hijorotsika mamalagasy atsika fa misy Andriamanitra afaka mitahatsika amin'ny firenentsika amen hoentsika mbavaka amin'ny fahoriany malagasy ny tena mampahantra ny ry havana tsoronay aminao tsy ny fivavahana amin'ny mampahantra fa ny fiankofana amin'Andriamanitra tsy izy ny fanaovanao tsinitsinina amin'ny fisian'Andriamanitra ohatra fotsiny
raha manana bozaka zao ianao tokotaninao na gazon manana hazo maniry ianao tokotaninao fanontaniana mipetraka ny dadabenao ve mahay namorona ny fitsiriny io voninkazo io na io raviny io gazon maniry io le asan'ny tanan'Andriamanitra zay toriana sy ampianarina ianao eto amin'izao fotoana zao ndao hoe tsika mbavaka tenina hoe ho tafapetraka ampelan-tanan'Andriamanitra tanteraka ny firenena ary na eo ary ty arety mandringany ty dia zao mba tsy hisy fiatraikany any amin'ny tontolony ara-panan'ny olona le izy ho an'izay manompo an' Jesosy na manompo an'ny Andriamanitra zay tompontsika eto hoe tsika mbavaka mpino kristianina mba tena vomaika iorona tsara eo anatrehan'Andriamanitra satria petsaka ny kristianina tratra ny tenina fangatsiahana ara-panahy ato anatin'ity confinement ty ary mafetsy ny satana dia zao tapakandro no ahafahana manao asa mandrara ary tapakandro ihany koa mba hahafahan'ny fiangonana maninona misokatra dia inona ny ataon'ny satana aleon'le olona asainy mitady vola nefa misokatra amin'ny fiangonana afaka mandray olona afaka manao fotoam-bavaka dia maninona tsisy mpino mihitsy na kristiana mba mangetaeta hoe hiazaka azy hitady an'Andriamanitra faiza ny azaka zany any amin'izay zavatra ilaina andavanandro tadidio fa raha vao tsy mifamatotra amin'Andriamanitra ny asa mandraranao dia sasapona ianao zava-pona ny ataontsika ary zay ny antony ametrahantsika azy ito ampelantanan'ny tompo nizaniza mandalo hoady amin'izao fotoana izao mety ao anaty tsy fahasalamana mety ao anaty korota-tokantrano ao anaty nataoko hoe tsy veseny hoentsika mbavaka fa raha hiantsoantso an'Andriamanitra ianao manomboka androany dia hoy Jesosy manao hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ka nioko zava-magaga sy sari-patarina zay tsy mbola fantatrao raha mino ianao fa na ao anatin'ny ady sarotra raha firenentsika ka mino ianao fa afaka mitanao Andriamanitra afaka manao fahagaganao anao Andriamanitra ndo hitondram-bavaka an'izantsika amin'izao fotoana izao ndo hitondram-bavaka ny piray fanantenana hitondram-bavaka ny firenena rehetra mba hompelantanan'Andriamanitra ny fanahiny rehetrarehetra ny eta-mavesatra ny rehetrarehetra raha eo atao anatrianao teo mpamaranana mitondram-bavaka ny firenena izay Jesosy manoloana an'ity ady maniripaka firenena maro ty Jesosy misy amin'ireo olona reo Jesosy mpiray-tanindrazana aminay Matiasy misy amin'ireo olona reo Jesosy tsy manan-kohanina misy amin'ireo olona reo mpivavaka lasa mangatsika ny ara-panahiny tsy hitantsony varavaram-piangonana araka ny teny lehilan'Andriamanitra hoe lasa rafesenina mihitsy ny ara-panahiny tompo amin'ity androany ity zahay ao anatin'izao vavaka ao amin'ny firenena izao mangataka zay tompo foazo indray ny ara-panahiny kristianina rehetrarehetra ireo zay matoritory rehetrarehetra tompo aza vela ho tratra ny toromasom-panahy izy ireo zay ao anatin'ny asa tompo malalo aza vela ho variana amin'ny asany izy faoka Andriamanitra mba anankina ny asany mandrakarivo eo pela tananao tompo entinay ambavaka ao anatin'izany Jesosy ireo zay olona rehetrarehetra mitondra symptôme an'io Covid-19 io ho arovanao izy tsy ho faty Andriamanitra ary raha ianso ny anaranao izy dia amaly ianao Jesosy taio ihany koa mpitondra firenena taio ny vady aman-janany taio ireo ambaratonga ny fanjakana rehetrarehetra ao ireo tafika Jesosy ao ireo mpitondra filaminana ao ireo mpitsabo zay mikely ainandro manalina arovy izy ireo Jesosy amin'ireo andraikitra sy adidy ataonao amin'ny firenena mba tsy hatraminy ane tompo malalo io arety mandringana io taio ihany koa Andriamanitra ny fiangonana rehetrarehetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra naiza hiantsony anaranao na mbola mikato anara amin'ny fiangonana enao Jesosy hiasa amin'ny fahafenon'Andriamanitra malivavaka azy misy manantena Andriamanitra fa hisy fiatrahaka an'izao vavaka zao voninahitry ny anaranao misaotra tompo malalo misaotra fanamasina Alleluia misaotra tompo malalo amen isaorantsika ny tompo any amin'ny fataterany fotoana teto androany dia hiavaka amin'ny famaranana nyity fotoana ity satria izay telo mirahalahy mihitsy no hitsodrano antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mino ianao fa horaisinao ampinoana zany tsodrano zany dia Andriamanitra mihitsy no anatanteraka an'izany mba ho voninahitry ny anarany amen hitsodrano anao tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mialohan'izany anefany asandrato mivavaka fisaorany amin'ny fatateran'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra rainy tsara indrindra misaotranao zay fa tanteraka amin'ny fotoananay teto androany ho anivavaka ao amin'ny firenenay misaotranao zay Andriamanitra ny amin'ny mpanomponao zay nampiasainao nampiodina sy natanteraka an'izao rojombavaka ao amin'ny firenena zao tompo malala
tao ireo namana teknisiana nikirakira lafy marobokotra, tao Jesosy ireo zay niazona ny kamera, tompo malala atao ihany koa Andriamanitra zay nampitan'izany tamin'ny alalan'onjapeo, misaotra betsaka anao zay tompo, misaotra anao sady ihany koa Andriamanitra ny amin'ny fiantraikan'izao vavaka zao, ho an'ny firenenay, ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpitondra, ho an'ireo mpitafika, ho an'ireo mpitsabo, ho an'ny vahoaka isan'ambaratongany, ho averina any aminao ny aja sy ny dera ary mivoninahitra mandrakizay misaotra tompo malala. Alleluia, amen. Itsodranao anao zay telo mirahalahy amin'ny anaran'i Jesosy ho asesitsika manomboka amin'ny pasteur Ramaro dia miditra amin'ny pasteur Tso ary ny tenako no mamarana azy. Ho tsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy minohy ianao fa nitsodrano rainao izy ny Baiboly dia mihoatra lavitra noho ny tendrombohitra fahagola, zany hoe raha mino ianao fa itsodrano anao zay ka ho raisinao ampinono zany, isy fiatraikany ho amin'ny firenena zany, isy fiatraikany ho amin'ny ara-pananao zany, isy fiatraikany hatramin'ny tokantranonao sy ny asa fivelomanao ho voninahitr'Andriamanitra. Mandroso pasteur, andao tsofitsika rano ny olona. Ya, amin'izao taona zao tsika itsodranotsika anatin'izay rehetra mba ho tanteraka amin'ity nosy Madagasikara misy atsika ty ane le hira faneva am-pirenena manao hoe ho tahinany i Madagasikara ty. Anatin'izany tsofitsika rano an'izany fotoana zao, anatin'ny tokantrano ianao dia angatahako ianao hiaraka anatin'izany. Andriamanitra ray masonao, ankehitriny zay Jesosy Kristy tompo mitsodrano manokana Andriamanitra ho an'ity nosy Madagasikara misy anay ity ane, mba anisan'ny nosy ho tahinao manokana Jesosy ty nosy Madagasikara misy anay ity, anisan'ny nosy ihany koa miavaka ho fen'ny fahasoavan'Andriamanitra, ho isy herin'Andriamanitra miasa amin'ity nosy Madagasikara misy anay ity, anisany anjakana fifoazam-panahy matanjaka ihany koa ity nosy Madagasikara misy anay ity, ho tahina ny mpitondra malagasy, ho tahina ny gouvernemanta rehetra, ho tahina ihany koa ny mpitsabo rehetra, ho tahina ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo, dia ho tahin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'ny Jesosy itsofako rano anao androany. Amen. Ampantsotsika ny mpanompon'Andriamanitra hitontsika anatin' zay tsodrano zay. Raha sitraka ao dia asandrato ny tananao ianao zay any anatin'ny tokantrano fa itsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay. Tsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao taranak'i Abrahama. I Abrahama dia nahazo ny tsodrano manao hoe ny vavahady ny tanany zanakao dia azo ny vavahady ny fahavaliny. Ho amarininy ny tompo aminao ane zany. Tsy karazana Juify eren'ny aretina tsony ny tananao. Tsy sanatria mampianatra anao ikomy izay fa tsy azo ny aretina hipetrahana ny tananao zay misanatra anatin'ny tokantrano. Na otrika aretina manahoana na otrika aretina manahoana. Tsofina rano ianao. Itoetra amin'ny alalan'ny tananao misandatra iny no osotry ny fananganana. Tahaka ny nomena ny Ezra sy Nehemia, nanangana ny lelam-bavady ny manda sy nanangana ny vavy ny manda ray manontolo. Afitanangana izay faravana nandritra ny confinement ray manontolo ane ianao. Ary tsy ho fimezany jentilisa itsony ianao. Fa lalana roa tsy maintsy ho diavin'ny olona ambadiky ny ao anaty ambadiky ny confinement. Lalan'ny famirapiratana ary lalan'ny fifotetahana. Fa ianao kosa ane tsy ho any amin'izany fareseny zany. Fa ivoaka amin'ny famirapiratana tahaka ny volamena avy narendrika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsofina rano ianao. Na inona ataonao ambadiky ny androany dia tsofoko rano. Ho fahombiazana anao ambadiky ny zavatra rehetra ho tanterahanao. Isy karazana osotry ny fahalavrariana amin'ny alalan'iny tananao iny. Isy fahavelomana amin'ny alalan'iny tananao iny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha ho avy ny fotoana araka ny voalazan'ny Baiboly. Rehefa namena ny Abrahama daholo ny karazana fahasoavana tety ambonin'ny tany dia hoy ny Baiboly manao hoe ary tamin'izany Abrahama dia efa vokiandro sady fotsy volo tsara. Dia tahaka an'izany koa ny fomba ialana hoe ety ambonin'ny tany rehefa andova ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ito mpamaranana ny tsodrano dia itsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato hatrany ny tananao. Jesosy mitsodrano nyreto rahalana isianabavina ireto. Pray tanindrazana aminay amin'izao fotoana izao miaraka ny ombombavaka taminay tamin'ity androany ity. Ho amarinonao amin'ity firenena ity ny teninao manao hoe sambatra amin'ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Ka na inona ireo karazana arety mandringana amin'ny firenena maro dia ho tandidiny Gosena ane zay tao amin'ny tany Egypta ny firenena malagasy.
ka nateo arareo loza folo zay nanripaka ny Egypta hatrany Kanana. Tsofina rano ty firenentsika ity anavaka atsika ny Andriamanitra. Ho tanteran'Andriamanitra amin'ity firenentsika ty ny teny fikasany manao hoe ho tahaka ny fipokandro voamarainany ny firenentsika hiazava mandra-pahatonga ny mita atao vovonana. Dikan'izany reo aizina rehetrarehetra nanarina amin'ny firenena hatramin'izay, reo aizy pito nanarina amin'ny firenena hatramin'izay, amin'ny alalan'izao vavaka ataontsika ho amin'ny firenena izao ho avadika Andriamanitra ho fahazavana. Ary na hiezaka hanampy maso ara izao tontolo izao, hiezaka hanampy tsofina izao tontolo izao, fa tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ho tafiny Madagasikara. Ahita ny famirapiratana sy ny fifazam-panahy hirehitra eto Madagasikara. Tsofina rano ny tokantrano zay nampandroso an'izao rojom-bavaka izao koa ho tahin'Andriamanitra amin'ny samy tokantrano aninao. Nafiry olona mandalo ady amin'izao fotoana izao mety mibaboka resy, fa ianao kosa tsofinay rano manoatra mimpandresy ianao amin'ny alalalay tianao. Tsofinay rano ianao eto am-pamaranana amin'ny anaran'i Jesosy. Nafiry ny olona mikaikay, sahirana, tsy manan-kohanina, fa tsofinay rano ianao ho amarin'ny tompo aminao ny teny fikasany manao hoe ny fitahian'i Jehovah mampanankarenanao ary tsy azo ny fisasarana ampiny zany. Andriamanitra no hitahantsika tsiraray avy ary tsofoko rano ho anao zay mpanompon'Andriamanitra. Na inona zany tsy pika lefa ny Satana hitondra fangatsiana ara-panahy, fiverenan-dalana, tsy azo anao ane zany. Fa ianao dia tahaka ilay virjiny dimiendry manana solika fiandrasana ny amin'ny fiavintsana koa reny amin'ny rao alanitra. Tsofina rano ihany koa zao onjam-peo sy fahita lavitra ary mpiara-miasa rehetrarehetra zay manatanteraka asa fanompona manodina an'izao onjam-peo sy fahita lavitra izao. Andriamanitra hita azy ireo mihoatra mpanompon'Andriamanitra rehetra tahaka azy zay manodina onjam-peo sy fahita lavitra tahaka an'izao ho aminareo any an-tanan'i Jehovah, ho aminareo any famindram-pon'i Jehovah. Ary raha misy mpanompon'Andriamanitra ho avahany manokana dia ny mpanompon'Andriamanitra zay miara-miasa eto amin'ity onjam-peo sy fahita lavitra ity tanteraka zany tsodrano zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mpanomponao zay mifandimby mitory sy mampianatra eto amin'ity onjam-peo ty any Andriamanitra ny ositry ny fandresen'dahatra, ny ositry ny fitaomana fanan'ny olona, indrindra Andriamanitra ny ositry ny fampianarana avy aminao Jesosy Kristy. Raha kofa nandrano Jesosy zany tsodrano zany tsy ananany devoly fahefana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia isaorana ianao naraka hatramin'ny farany ny teto amin'ny fanoloram-bavaka teny Pasteur Joël, Pasteur Tso ary Pasteur Ramaro. Fitaovana fotsiny ihany zay fa Andriamanitra no nanendry ny lehilahy fanena pitany zany rojom-bavaka zany. Tsy adiny ihany koa misaorantsika rehetrarehetra ny anatin'ny tokantrano zay manaraka tsy tapaka nyity onjam-peo sy ity fahita lavitra ity zay anaranao zao vavaka ao amin'ny firenena. Tsy adiny ny namana teknisianina ao ambadimbadika eo zay mampita ny sary sy ny feo any anatin'ny tokantranontsika ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Veloma tompoko. Vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena, fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Izahay panumpuna mamianggavi si bitalau mafiane zau yai nanai za yadagana fafutonaniza itundrana fiai namavau kani utamanye Zanai baba aminyandarana Baumbe Saya jara maswanjunai zahari Lufi kwanike Lutafi
mabelahan sinifireneko hitanao ny manjoana kanefa nisitraka rehetra ekeko mampianaro amay yankinaminao vayanao leria mantenaina yama nyakakasi fitanauna etumpona mandinona tran miratranuma samatra famananana nyatinjavi mamay mankentinizan nefamanampanatenana utuko faipusakinan ay maswangunan siman-siman lesizan tiananunya Merinida Valiana Cimacaruvana Manuloni zawitizau Sabitaringanan Amikatinan Kaya funyan mana Feel